Fantenana ny stage 1 ny entany isareo tonga milonaka ny entany teny amin'ny loftateny anjara fity sy ny reniny mbola ranomaso mono ny aonany tamin'ireo ankizy-pifaninana izay mbola manohy fifaninanana. Nisy fiovana be kosa anjara fity nandritra ny fotoana ny arahana tao amin'ny lofta hono reniny no sady nanara-roatra ihany koa nankahirian'ireo mpifaninana mbola hanohy ny fifaninanana. Voasamba moa zany izy niatrika fifaninanana dia voasambany koa izy nisaraka taminay mety izay nahatonga anazy ilay nalahelohelo kely fa amin'ny ankapobeny hita hoe nisy zavatra niova taminazy ohatran'ny hoe mbola hoe vonona hiatrika zavatra hafa foana amin'izay izy après amin'iny. Ny ankizy mbola manao anatin'ny fifaninanana dia mi-encourager anareo rakizy mba vita soma tsara dia tsy maintsy miatrika ohatran'izay natrehany anjara izay daholo hoe misy ny mijanona moa mbola misy ny manohy ny fifaninanana satria efa fantatsika hatramin'ny voalohany hoe ray ihany no tafavoaka andeha hanohy ny fifaninanana isolo tena Madagasikara any ivelany dia manome courage antsika rehetra. Mbola tao anatin'ny ranomaso ihany koa no nankahirezany ny anjara fity anireo namany mpifaninana izay mbola hanohy ny fifaninanana. Niavatra kely zany dia courage foana fa vitanareo dia za manohana anareo foana dia tonga amin'ny foana. Tao anatin'ny ranomaso ihany koa no nitsena ny manohy azy Valomenada izay mbola manohy ny fifaninanana rehefa tonga teny amin'ny lofta naka ny entany tamin'io andro ny alakamisy io. Mifanampy amin'ny manohy amin'ny fampirimanentana ihany koa moa ny ankizy. Nisy fivoarany manohy ny reniny sady nanara-roatra ihany koa nankahirana ireo mpifaninana izay mbola hanohy ny fifaninanana. Afatra ho an'ny Real TV mahafinaritra be ilay fandarana, mahafinaritra be daholo nareo mankasitraka fa tena hoe nisy fivoarana be manohy teo amin'ny Arakira. Dia tena mahafinaritra, tena hoe faly be izay fa tsy hita intsony dia tena faly mankasitraka indrindra dia ho an'izy Valomenada izay mbola eto amin'ny lofta tohizo. Arao tsara ny fananaran'ny mpampianatra fa tena mahafinaritra be, mahafinaritra mirahasoa anareo. Namela afatra ho an'ny ankizy-mpifaninana izay mbola hanohy ny fifaninanana ihany koa manoto ao anatin'izany. Nandritra an'izay fotoana leran'izay dia nafinaritra tato amin'ny lofta mahay miaraka be daholo izay. Ny afatra ho an'ny ankizy ataovy tsara dia izay. Mbola isan'ireo ankizy tsy manohy intsony ny fifaninanana hiavitiana mpanakano kely avy any Ambositrany. Niaraka tamin'ny zokiny vavy sy ny reniny izy ny andro ny alakamisy io nakanetany teny amin'ny loftateny. Afaliana re izao ny fionany indray teo amin'ireo ankizy. Lasa ny amatotra havitiana ary nisy fivoarana tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny Tia World Generation eny amin'ny 24 ity ho ny zokiny havitiana. Zavatra hitako tamin'ny havitiana nandritra ny tamin'ny taty amin'ny loft dia hitako hoe somary lasa matomatotra kely izy dia tamin'izy ilay nandray anjara tato dia hitako nisy fivoarana be. Ie dia misaotra betsaka ny Real TV ny karakara dia marary soa ny ankizy izay mbola hifaninana koa amin'ny stage 2 dia mirary soa antsika rehetra. Afatra kely avy amin'ny havitiana ho an'ireo mpifaninana. Ie ny afatra moa zany dia mirary soa ho anareo dia ho tonga amin'ny avana ianareo dia izay. Tampitsikitsikina kosa tony efa nahazatra sy nahafantarana azy hatramin'izay no nitsenany Daniela an'ireo ankizy-mpifaninana rehefa tafahoany indray teny amin'ny loftateny.
ray aman-dreny tamin'ny fifaninanana ho ny dadatoany Danila izay nanaraka azy naka ny entany teny amin'ny lafita-teny. Ie, faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny Real TV tsika any an-tokantrano sy tsika rehetra ato eto akaiky eto dia mankasitraka ny Real TV fa mahafinaritra be le Our Generation dia mirarisoan'ny ankizy rehetrarehetra mafy be daholo mihitsy nareo tena nijery maly fa tena afapo dia ho anazy manokana indray izy moa io raha tsikitsiky lava iny anay io nafinaritra nahita mihitsy n'izay omaly tena nisy fivoarana be izy anaresaka fisehoana tsehatra rehetrarehetra dia nafinaritra anay le izy dia mankasitraka anareo rehetrarehetra. Nafinaritra ihany koa ny fiarahana hoy Danila raha nitondra ny firarian-tsoa ho an'ireo ankizy. Ny afatra ho an'ny ankizy nitsanato hoe courage fa vitanareo foana io dia avoay zay tena ao anatinareo zay. Nafinaritra be, mora fandray kely sady be vanetika be daholo dia mahafinaritra. Fa fotoana natokana ionandreo ankizy-pifaninana amin'ny ray aman-dreniny ihany koa ny andro alahady no tanterahana ny 7 Jolay lasa teo izany. Fotoana voalohany ihany koa io nionan'izy ireo tamin'ny fianakaviana taoriany fahavitany ny stage 1 ka faliana ery ny mahita ny ray aman-dreny ho an'ireo ankizy. Taony nametraka ny afatrafatra ny resadresaka tsy adino ary ny fionana mihitsy. Tsy nampioziny fianakaviana ny sionentiny Jaya tamin'ny stage 1 ka afapo izy ireo ho ny rainy. Efa vonina ihany koa izy ireo amin'ny fanomanana ny stage 2. Ie, ny otrary satria tamin'izao moa tsy nampozina hoe avita ohatr'ireny izy satria aty le tany an-trano mihirahira kely any fotsiny dia nefa tamin'ny stage 1 dia hita hoe tena tsara nataony tsy nampozina fa dia misaotra sady. Ie, efa presque vonina ny fanomanana azy ny akanjo sy ny fitaovana rehetrarehetra ilaina hidirana amin'ny stage 2 efa vonina efa kely sisa zany tsy voninao fa ny akamaroany efa ny 900 efa complet ao. Nisy fivoarana sy ezaka be koa sy toky tamin'ny fampiofanana omena azy eny amin'ny lafiteny ho ny rainy rehefa nijery azy taoriany fiatrihan'ny stage 1. Ny fahitana ny toky aloha zany dia hita hoe mihamatotra hatrany izy sady misy courage miramirana tsotra ny tamin'ny semaine iny. Tena fa misy différence be mihitsy, misy ezaka be mihitsy zany hatramin'ny ankanisany taty. Marina hoe tia mihiry izy tany hatramo fa tena hita hoe misy fivoarana be amin'le fampifanana taty. Tsy nampozina ny sonoentiny mahalalana nandritra ny stage 1 ho kosa ny fianakaviany. Tamin'le stage 1 moa zany tena hoe be surprise be satria tena nisy évolution be mihitsy izy tao amin'le resaka prestation tena hoe touché be mihitsy zay hoe tena manao le coach.
tena hoe fierté be an'ny fianakaviana izy satria tena hoe ny olona rehetra zay mahita dia zandrinareo manao génération tena hoe fifaliana ho anay rehetra le izy. Fifaninanana namoaka ny maha izy azy any Davila ihany koa ity Award Generation eny amin'ny 24 ity. Amin'ny maha-pifaninana avy any Toamasina azy, mafimafy ho an'i Davila ny miatrika ny fifaninanana ka omena fankahirezana izy. Davila zao sarokenatra be zay izy io, tena sarokenatra be fa ny zavatra nagagana rehefa mba manarakaraka ny zavatra ataony dia manomboka miala le izy dia hitako hoe manomboka manana mivoaka ny personnalité any. Somary hoe tsy mitovy moa aloha zany le hoe avy aty sy le hoe any satria miakatra izy dia miezaka manome moral sy manome zay torohevitra mba tonga anazy say hiatrika tsisy enatra tsisy kitatahotra kely na dia kely mba tonga anazy afaka iaffronter ny zavatra ataony. Nisy fiovana ihany koa i Domona ho ny zokiny. Fiovana hitana tamin'ny Domona lasa matitra be izy aloha. Dia faharoa lasa miala tao aminazy le somary complexe kely izy talohany nanaovany an'ity fifaninanana nataony ity. Dia le izy le tomaniny iny mbola efa iny hatramin'izay mbola iny ihany nita hoe mbola tsy niova taminazy fa mbola iny foana. Raha mpitso alarbiro amin'ny 20 Jolay moa no tanterahana eny amin'ny Avorianosy ny stage 2 amin'ny fifanitsanana ny Award Generation eny amin'ny 24 arivo.